araba tompoko lahy araba tompoko vavy miarady ataon'ivon'ny fahitalavitra vivah indray sika amin'izao aliny alakamisy fahenina ambin'ny folon'ny volana desambra taona 2020 izao toy ny mahazatra izaky ny alakamisy alatahaka zao dia atao anatin'ny fandarana fanatrika no ifandraisantsika ary izay ihany koa no anaterana ny fiarabana sy ny firarintso sy ny anasananao ihany koa hanaraka izany fandarana izany amin'ity an'io ty moa zany no fandarana farany amin'ity taona 2020 ty satria dia mba hiala sasatra kely ny fandarana any amin'ny taona volana janoary amin'ny taona hoavy andray no fotoana vaovao iarahantsika ny raharaha zay ifampiresahana sy ifanapatapahana ary ifanankalozan-kevitra eto dia manodidina ny tontolo ara-piarahamonina andavanandro sy eo amin'izay hoe fampivoarana ny fiainana amin'ny maha-olombelona izay miraha vavy mianaka no vahiny ny fandarana fanatrika ny anto amin'ny akavanako Ramatoa Ramafaliso Saobomapionina izay mpanabe tsy zoviana amintsika izay mpanaraka ny fandarana fanatrika ny atao kavia kosa dia Ramatoa Jeanne Ralay fantatry ny maro ihany koa eo amin'ny sehatry ny amin'ny anarana hoe Mamazanina izay ngamba no iantsoko azy mandritry ny fandarana Ramatoa Ramafaliso Saobomapionina azafady dia mpanabe araky ny efa fampatarantsika azy Ramatoa Jeanne Ralay kosa dia consultant international zany hoe mpandraraha eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena mihitsy mifampiresaka mandray anjara amin'ireny fivoriana isan-karazany reny voalohany aloha isaorana anareo miravavy mianaka amin'ny vahiny eto amin'ny fandarana fanatrika faharoa dia tolorana fisaorana manokana Mamazanina satria araraotana ny fandalovana eto an-tanindrazana izy moa dia efa ampolo taonany maro no tsy atao tanindrazana fa mivezivezy ary petraka any amin'ny firenena amerikanina any izay no ankasitrahana manokana anao ary iarabananareo miravavy mianaka ihany koa amin'izao fivahininy atao amin'ny fandarana fanatrika izao eny ary tompolasy tompoko vavy ny votoatin'ny resaka moa zany amin'ny andro atao hoe ankatoky ny faran'ny taona azy iverina fa tsy dia hiditra lalina tsy hiditra mihitsy amin'ny resaka politika sika alohany io fa ifantoka arak'izay hoe fampiodiana fampivoarana fiainam-piarahamonina sy ny maha-olombelona izay betsaka ny resaka izay mandeha amin'izao fotoana indrindra eo amin'izany hoe toerana misy ny vehivavy eo anivon'ny fiarahamonina izay miainga eo anivon'ny fiainan'ny fianakaviana ary miroso mivelatra eo amin'ny fiarahamonina mpifanolo-bodirindrina ary misokatra amin'ny firenena sy ny resam-pirenena raha hojerentsika amin'ilay ankapobeny izay toerana misy ny vehivavy zay satria vehivavy no vahiny inona no iverinareo fa hoe toerana tokony hisy azy na ny eto amin'ny firenentsika ny amin'ny sehatra resam-pirenena amin'izay hoe andraikitra tokony hatsoroan'ny vehivavy zay efa mipetraka ve raha ny eto amin'ny firenentsika efa mipetraka amin'ny tokony izy ve ny vehivavy sa mbola somary lasa anjorom-bala na akilabao tahaka ny fomba fiheverana na aritra teto ambonin'ny tany mihitsy satria tsy teto Madagasikara ihany no atao hoe latsa-danja ny vehivavy eo anivon'izay fiarahamonina zay izy aminareo mianaka ny tenena ny Ramatoa Ramafaliso voalohany indrindra faly miarahaba nareo rehetra ato amin'ny télévision Viva ary faly ihany koa miarahaba ny mpijery tsirairay any atokantrano misaotra nareo koa tsy mitsahatra manasa anay amin'ny fotoana fantatrareo fa ilainanay idiratsika tokoa ny resaka vehivavy moa zay anisany mahasaro-piaro ay sy ny resaka ankizy horaisiko ny tenin'ny Monsieur Soava hoe somary latsa-danja zay vehivavy zay maneran-tany raha tsy hibanjina ny maneran-tany fotsiny tsika fa ndeha hibanjina ny eto Madagasikara dia rahantsika mahita tokoa fa somary napetraka ho numéro 2 foana ny vehivavy malagasy zany tsy midika fa tsisy ny vehivavy mahavita zavatra na mahenika manao zavatra amin'ny tokony ho izy na eo amin'ny fitantanana orinasa io na eo amin'ny fitondran'olona isan-karazany io ary sy ny sisa misy zay eto Madagasikara saingy raha amin'ny vehivavy amin'ny ankapobeny no jerena amin'ny sehatra rehetra dia marina tokoa ny teny Monsieur Soava fa latsa-danja tanteraka izay vehivavy inona ny antony nahatonga an'io misy antony betsaka nahatonga an'io fa ndeha aka efatra fotsiny
anasongadinako an'izay nametrahana ny vehivavy ho laharana faharoa eo amin'ny fiainan'izay andeha hoe hidirantsika raha kristianina re kristianina zany ny finoany olona anankiray zany hoe manaraka ny baiboly makristianina zay zany tsy te hiditra hoe iatoko-pinoana inona na inona fa rehefa kristianina de kristianina de ao de efa misy ny hoe manaja ny vadinareo ary ny lehilahy no lohan'ny fianakaviana zay aloha de efa anankiray raha andeha indray hoe silamo indray le olona raha hoe silamo indray zany ny finoany de irahantsika mahita ihany koa fa vao may maivana de maivana za moa tsy tena mahay ny akapobean'ny zavatra ataondry zareo silamo fa za kosa mahita fa diso lasa danja indray nohony ny any kristianina de andeha indray hidirantsika ny fahatelo ny culture misy eto a Madagasikara zay tsy mbola manasongadina mihitsy ny vehivavy fa na samy manampahaizana zao ary de apetraka ho numéro 1 foana ny vehivavy mety koa ny antony anankiray angambany ny ady anisan'ny tao anatin'ny ady lehibe voalohany faharoa voafaritra amin'ny mahafirenena azy Madagasikara de ny lehilahy moa tamindreny fotoana reny no mandeha miady any amin'ny zay andefasana azy rehetrarehetrany ary amin'izay fotoana zay de be no maty amin'izy ireny ary rehefa be no maty amin'izy ireny de vehivavy moa mijanona tanàna tsy maty zany izy ny dikany de vitsy ny lehilahy ary noho izay fahavitsiny lehilahy zay de lasa somary ny ediavana angamba ary lay lehilahy ka napetraka mihitsy lay hoe lehilahy tsy mba ratsy ka na de efa sokonendra be efa tsy matejery ary de mbola mahazo vady tsara tare ihany satria nasongadana izay zao zavatra efatra lehibe reo zany ny tiako atongavana de ny dikan'izay de le fanirina n'le vehivavy hatrany hatrany mba ho laharana faharoa ary iarahantsika mahita fa nanasinany hoe tamin'ny tsaiko tamin'ny fitondra filoham-pirenena taloha tsy tadidiko tsony hoe iza moa ny filoham-pirenena tamin'izany tsaiko tamin'ny androny Andriamatoratsiraka sa tamin'ny androny BDB moa ry zareo mifandimbidimby teo de natao le hoe mitovy zo mitovy zo vehivavy zany hoe efa mikofokofoka ihany zany le vehivavy mba hiakatra numéro 1 fa tsy mety tafakatra mihitsiny fa mitovy zo eo moa zany de efa mihezany lehilahy fotsiny ahoana moa ny tovy zoko zavatra ny force aloha de efa tsy hitovizatsika ny nombre de efa tsy hitovizatsika ny sexe tsy hitovizatsika ny zavajavatra any amin'ny atidoha angambanareo ozy ny afaka manana kely hitovizana zany hoe na de efa manana be ary de mbola apetrany ihany manana kely nareo numéro 2 foana fa mody manaiky izy hoe hitovy zo tatio arina amin'ny fitondrana arina indray de mikofokofoka ihany le vehivavy novaina indray le anarana mitovy zo ndao atao miralety tsy mbola mitovy ihany le leta fa mbola voatery ihany ny vehivavy milatsaka maka ny numéro 2 foana zay no midika fa amiko de hoe misy tsindry mahery vaika be apetraka hijanona ny vehivavy ho lasa numéro 2 ka eo amin'izay fivoarana rehetrarehetra hoentina eritreretina anatsarana na eritreretin'le vehivavy hikofokofoana hialana amin'izay zavatra zay de mbola tafapetraka amindreo zavatra efatra ngeza be ireo ny mois deuxième ny vehivavy mamazanina ianao moa araka ny fampidiana tery aloha ataoko hoe mpandray anjara amin'ny fivoriana raisam-pirenena ireny angamba misy traikefa mba tokony fampizaranao araka le zavatra fahitanao satria raha ny fivoriana fatapatatra tafiditra ao anatin'ny lahadinika foana ny resaka vehivavy amin'le fandraisanao anjara inona no azonao mba hitondrana fanampanazavana amin'izay nresahan'ny havantsika anankiray zay salan'izao moa tamin'ny 1975 Nations Unies de namoaka lalàna hoe ny fitovizany vehivavy sy lehilahy zany any amin'ny tanàna mandroso any apita de efa miatra fa aty amin'ny pays atsika pays développé en voie de développement de mbola tsy miatra
atao hoe 40% riatra azy na 30%. Inona moa ny endrik'iseho an'izao hoe fitoviana zay? Fitoviana zany a ny rôle ny vehivavy matsy a ny asany a dia mikarakara ny ankizy ny tokantrano dia manohana ny vadinao na miasa na tsy miasa ao an-trano. Ndefa izao mba tiako atsipy natsipy amin'ny vehivavy rehetra tsy hoe culturetsika malagasy a dia manaja lenao ny rolo-mpianakaviana fa mba tiako raha olona mpivady zao a dia mba hitovy lenta ao an-trano io na ao an-trano eko aloha zany fitaizana hitovy lenta mizara olona mpivady manakolokolo ny ankizy mikianatra zany ary za manohana anao na miasa na tsy miasa mizara zany mba tiako fandriana ho ampiarina manana ny vehivavy mba hivoatra zany sanatry ny vava tsy fanambaninareo amin'ny culture atsika hoe tsika an'izay tika malagasy no sanatry tsy zany mihitsy ary mba manana vehivavy rehetra lo tany Afrika zao dia misy voafidy mizao vehivavy ministra zinao ministra mitana poste aminy dia nasorony zareo fa tsy mendrika fa vehivavy ndefa le olona vitany qualifié mana diplôme dia zany mbola fanambanina ny vehivavy ihany zany atao numéro 2 ndefa amin'izao andro mandroso zao zao tontolo zao efa tokony mba ampiarina zany mba nana ko atsika za mba mandrisika atsika vehivavy mba milatsaka amin'ny ana social économique culturel na politique azy inona moa tsy vita zay vehivavy bata zavatra mafetra zany tsy vitanay nareo lehilahy fa amrehetrrehetra rehefa manana talenta manana fahaizana zay amin'iny na hoe atraizany degré ny fahaizanao tsy misy hoe tsy maintsy manana doctorat anao ohatra zao anao vehivavy eran'izao tontolo zao vehivavy 3 efatra tsy tao président ny république mitondra firenena inona moa tsy vitanay vehivavy rehefa qualifié anao lany vahoaka ohatran'izany tsy misy manano zany mba fandriko mandrisika ny vehivavy malagasy rehetra na inona ny asany na inona ny asany misy azy mba mijoro mamazany conscience mijoro fa tsy miembotra satria no efa hoe vehivavy malagasy faharoa foana zay amin'ny fiainana eo masiny ihany mba tiako roso hiditra sehatra mampiasa ny fahaizanao zay na mba tiako atsipy amin'ny vehivavy malagasy rehetra zany a ny culture atsika za manaja culture tsika malagasy hoe nefa ankehitriny zao fa mandroso ny anina rehetra mba tokony hivoatra le fivoaran'izay indraindray ohatrany tsikaritra hoe nareo vehivavy indrindra no to mametraka ny toeranareo amin'izay sehatra efa nisy anareo izay mety mipikefitra amin'izay hoe nareo mianaka sa dia tena hoe le raha fipiarahamonina mihitsy no mibaiko an'izay za manaiky ary misy tokoa ny vehivavy ihany no manindry ny vehivavy tsy ho tafavoaka koa akoatra n'lay zay efa niteneniko teo fa ny tena mahatonga an'le izy manko dia ity efa mipetraka aloha le avy eo ambony ohatra n'iny le nazavaiko iny zany hoe le efatra lehibe teo zany za koa aloha tsy manao hoe tsy ianao zany ry madame Petini tsy mivavaka tsy kristalina tsy anaraka baiboly za tena mivavaka fa te hiala fotsiny zavatra zao tao tsisy masakana hoe mivavaka fa misy zavatra azo arindra ka raha idirako lay teny meseso avy teo hoe nareo vehivavy ihany no manindry tokoa aloha ny sasatsasany fa tsy nivoatery hoe ny vehivavy rehetra fa zay koa tsy azonao emorana hoe raha ohatra ka hoe misy apahany amiko zany ray vehivavy kamo anatsara na hivoatra reny dia eritreretiko ohatrany hoe olona marary dia marary dia tokony ho tsaboana fa tsy avela ho arary am'izao ohatra fotsiny ko sainge aloha raha ndray ohatra ampime mety ampime any atokantrano any araka le efa niteneniko teo misy zavatra hoa tsy afahanay vehivavy miohitra mihitsy na dia ohatra sao sa mitondra olona amina rivony mpianatra amina rivorivony mitondra mpiasa manjatony dia amin'izay zavatra zay zany dia hoe navita zavatra afaka miezaka mbola manangana orinasa isan-karazany fa misy zavatra tsy na dia efa iotra teanao zavatra be deabe ary misy zavatra tsy azoko atao ane zay tsy amira letra zay ametrahana ho numéro 2 foana misy zavatra tsy azoko atao ane ohatra fotsiny soa aloha avy efa manambady ka raha mieno mpieno any anatin'ny tokantrano any dia mety ime izy hoe ary teanao an'izany angamba madame Petini fa tsy teanao an'izay efa te ame ohatra fotsiny aloha hoe
maninona moa nareo lehilahy no afaka mangataka ity vehivavy anankiray e